Falemerambantsika tsirairay avy-indray atonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity zoma maraina ity, misaotran'Andriamanitra isika fa mbola meny tombonandro hatrany ary ihany koa mandray ny fahasoavana hatrany. Randerantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Tomba Andriamanitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra, misaotranao izay satria nomenao ny fahafahana indray dia nandray ny fahasoavanao. Misaotra ihany koa manaiky mangina isa-tokantrano tsirairay avy eto aminay, ary irena indrindra ianao raha kasika ny fiainanay, indrindra amin'ity taona vaovao ity. Koa meteza ianao ampiovanay, amoky zava-tsoa ary ho amin'ny fibebahana marina tokoa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mifankazatra amin'Andriamanitra. Ilaina amin'ny Joba 2:20 sy ny 2:20 manao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, izany no ahatongavan'ny soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary halatsa ao am-ponao ny teniny. Amen. Efa drafitra nokotrehin'ny Satana hatrany am-boalohany ny ahatonga ny olona nadiana an'Andriamanitra mba hanintonany azy ireo ho eo aminy. Nataony arak'izany izay hanehoana amin'ny fomba diso ny toetran'Andriamanitra. Sary ny pahary mitafy ny toetran'ilay andriana ny faharatsiana, mpanao didy jadona sy loza be ary tsy mamela heloka no nidirany tao an-tsain'izy ireo mba hahatonga ny olona hatahotra sy handositra ary hankahala azy mihitsy aza. Tonga tety Kristy mba hampafantatra ny toetran'Andriamanitra amin'ny mahafitiavana sy bendrafo sy fiantrana azy. Hay, mpanavitra an'izao tontolo izao no nandroaka ny aizina matevina izay nanarona ny Satana ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka naseho ho hitany zanak'olombelona indray ny mahafahazava'ny ainany iray. Malahelo Kristy raha mijery ny olona revo tanteraka amin'ny fiahiahinany izao fiainana izao sy ny fahasarotany ny asa aman-drahany ka tsy manam-potoana mihitsy hifankazarana amin'Andriamanitra. Efa averin'izy ireo ny fisaintsainana sy ny faniriana momba ny lanitra. Tsy mifankazatra amin'ny zavatry ny lanitra izy ka mahamona aminaina azy ny fandrenesana momba n'izany. Tsy tia ny hanembatsembana ny sainy ny fampieritsiretana azy momba ny filàny famonjena, kanefa ireny Tompo ny hanaitra ny sainy mba hahatonga azy ireo hahafantatra azy ihany koa dia ny tsy mbola tratra ao aoriana ary handray ihany koa ny famonjena izay atolony. Ho avy manko ny andro izay hanononana amin'ny fomba mampivarahontsana ny fahatezeran'Andriamanitra mirehatra amin'ireo izay mitoetra tao amin'ny tsy fankatoavana anazy. Tsy voatery ho anisan'ireo izay hianjereny fahatezeran'Andriamanitra ianao. Velona ao anatin'ny androm-pamonjentsika izao mamirapiratra amin'ny taratra mazava sy mandro-peky ny fahazavana avy eo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria, mampiseho an'i Jesosy izay hay fanatotra noho ny otantsika. Hoy ny Efesiana milaza azy manao hoe izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika. Irian'Andriamanitra ny amerina indray ny endriny ao aminao. Inoy fa izy ny mpamonjy anao, manapa-hevitra mba hifankazatra aminy. Rehefa manatona azy amin'ny fiankainkeloka sy ny fibebahana ianao dia hanatona anao amin'ny famindrampo sy ny famelan-keloka izy. Izany no irina aminao amin'ity anio ity ary iraiso ny fanapa-kevitra fa tsy fantatra ny avoakan'ny ampitso ary aoka izay ao anio izao dia hiavana amin'Andriamanitra isika. Amen. Ny Tomban'Andriamanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany tenao izany. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hiverina ho amin'ny lala marina ary ihany koa hanitsy ny dianay miaraka aminao rehefa tombotra ny andro. Anaran'i Jesosy, amen. Izay miaro ny fara
Alleluia.